Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifaliana riavana no iarabanantsika hatratra ity alatsinainy 8 ny volana Jolay ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny boky voalohan'ny Samuela voalohany toko 7 andininy 9, Samuela voalohany toko 7 andininy 9 ka hatramin'ny andininy 14. Vakitsika aminaran'i Jesosy. Ary Jehovah niandro an'i Samuela indray fanoteliny dia nifoha izy ka nankao amin'ny Ely ary nanao hoe intia fa niantso ahy ianao. Dia fantatry Ely fa Jehovah no niantso ny zaza ary hoy Ely tamin'ny Samuela, andeha mandry any ary atahy ny miantso anao izy dia avaly hoe mitenena Jehovah fa miaino ny mpanomponao. Dia lasa Samuela nandry tao amin'ny fandriny. Ary Jehovah dia nitsangana ka niantso toy ny teo ihany hoe Samuela, Samuela. Dia namaly Samuela hoe mitenena fa miaino ny mpanomponao. Aloha Jehovah tamin'ny Samuela, indro izao anao zavatra eo amin'ny Israely ka izay rehetra mandray zany dia angitsingitsina ny sofiny roa. Amin'izany androany dia ho tanterahiko amin'ny Ely izay rehetra voalazako ny amin'ny taranany, atompoko zany ka ho tanterahiko. Fa efa nambarako taminy fa ho tsaraiko mandrakizay ny taranany noho ny eloko ka izay fantany, satria ny zanany nahatonga ozana ho an'ny tenany nefa tsy nosakanany. Koa izany no ny anianako ny amin'ny taranaki Ely fa tsisy fanatitra afaka ny elony mandrakizay. Ray masina hoe manao masinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Antso izay manokana ity bokin'ny Samuela voalohany toko 7 ity, antso ny antsona ny Samuela zaza ho mpaminany fiantoboan'ny antso ny Samuela zany. Izy mianaka no tao amin'ny tempoly, Ely sy Samuela zany, Ely mpisorona efa lehilahy lehibe ray aman-dreny-be, ary dia niantso an'ny tompo Samuela. Indroa Samuela dia nanatona ny Ely Samuela hoe miantso ahy ianao kiako fa namaly ny Ely manao antso zany miantso anao. Fa rehefa niverina indroa ilay antso dia azony Samuela, azony Ely antsaina satria mpanompon'Andriamanitra izy, mahay nanavaka tsara ny antso sy ny tsy antso. Dia niteny tamin'ny Samuela izy manao hoe rehefa mbola miantso aminao izy dia teneny hoe mitenena Jehovah fa miaino ny mpanomponao. Manokana ity antso teo tsika teo saingy manokana azo tsika manaka-javatra mihitsy dia momba ny fiantsonany zaza. Ray mantsy tsika ry afaka mieritreritra fa hoe ny zaza dia tsy tenenan'Andriamanitra, fa ny antson'Andriamanitra dia mety miatefa amin'ny zaza, ary Andriamanitra dia afaka miresaka amin'ny zaza. Ny antson'Andriamanitra dia afaka manomboka mihitsy any amin'ny fahazazana, tsy miankina amin'ny taona ny antson'Andriamanitra. Raha ohatra ka miankina tamin'ny taona na miankina amin'ny taona ny antson'Andriamanitra dia Ely ihany no nantson'Andriamanitra na ny tenenan'Andriamanitra. Fa satria tsy miankina amin'ny taona mihitsy ny antso, fa miankina amin'izy tompon'ny fiantsona ihany dia Andriamanitra dia afaka miantso ny olona rehetra amin'ny toerana rehetra, amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra, amin'ny fombany izy Andriamanitra. Ny Samuela voalohany toko 7 am-piatanantsika ity izay momba ny resahan'i Jesosy, momba ny resahan'ny soratra masina momba ny zaza dia amafisiny Jesosy ny teny iray maka manao hoe avelao ny zaza anatona fa nytoaza ny fanjakan'Andriamanitra. Zay azo adika mihitsy rehefa ko malala fa lehibe noho ny taonantsika, noho ny saitsika maha olombelona ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny fahasoavan'Andriamanitra tsy miankina amin'izay mety ho traikefa-piainantsika, tsy miankina amin'izay fahazarantsika, tsy miankina amin'izay fahalalantsika, fa lehibe noho zany ny fahasoavan'Andriamanitra. Rehefa iantso Andriamanitra dia tsy miankina amin'izay mahafahasoavana ny antson'Andriamanitra. Tsy miankina na amin'inona na amin'inona, fa miankina manokana amin'izy mpanome ihany. Tsy miankina mihitsy amin'ilay omena hoe ka izy ange zaza, ka izy ange tsy mahafantatra nininy, ka izy ange zao hoe tena tsy miankina mihitsy amin'ny olombelona, tsy miankina amin'ilay omena satria tsy niankina tamin'izay fiezahan'ilay nomena ny fahasoavan'Andriamanitra, fa niankina madio fotsiny tamin'Andriamanitra dia tany amin'ny Samuela ny atefan'ilay fahasoavan'Andriamanitra. Ny anankiray izay misy hevi-diso rehefa ko malala izay tafiditra
ao anatin'ny fiangonana matetika efa hatrany amin'ny tonjato fahina ambiny folo io tamin'ny andro ny antsoina hoe anapatista efa hatrany amin'ny andro ny vanim-potoana tenatenany mihitsy aza de ny fieveran'ny olona fa ny zaza de tsy afaka miresaka amin'Andriamanitra ary izay ara no mahatonga ny zaza izay tsy nieken'ny olona mihitsy tany am-boalohany indrindra ireo ataontsika hoe anapatista ny momba ny batisany zaza betsaka ireo zay nandany batisany zaza hoe ahoana moa natao batisany zaza aiza no ahafahany zaza atakatra ny momba ny batisa satria ny famaritana ny batisa mihitsy tamin'ny fotoan'andro tamin'ireo ataontsika hoe anabatista tamin'ny tonjato fahefatra ambiny folo namakivaky mandraka kehitriny dia ny famaritana ny batisa mihitsy no tsy azo no heveriny olona nanao ny marina kokoa no heverina hoe asan'olombelona ny marimarina kokoa no heverina fa ny batisa de lay fiezahan'ny olona anatitra an'Andriamanitra lay fiezahan'ny olona zay anadio ny tenany eo anatrehan'Andriamanitra ka nyfaritana tam'lay satria ny ainga tamin'ny batisany jaona ny anabatista ny hoe mibatisany jaona de batisany fibebahana ka izay rehetra mibebaka no atao batisa ary satria ny zaza tsy mahay mibebaka de tsy atao batisa izy ny batisa dia midika fibebahana eny tokoa tsy diso mihitsy zany tsy diso atena marina no hoe ny olona mibebaka no atao batisa ary ny batisa de famantarana hita maso lay fibebahan'ny olona fa izao tsy azo ferana ho izay ihany tsy azo ferana ho izay ihany satria raha ohatra ka feratsika hoe ny olon-dehibe ihany zany no azo atao batisa de tsy fahasoavana intsony ny fahasoavana ny batisa dia tsy asan'olombelona akory fa asan'Andriamanitra asan'ny fahasoavan'Andriamanitra no zany tsy miankina amin'ny tao tsy miankina amin'ny taona mihitsy alay saratsaina hoe raha ohatra ka mihevitra isika izany manao hoe de ny olon-dehibe ihany no afaka mibebaka Andriamanitra de ahoana zany ny tantaran'ny Samuela voalohany toko fahatelo eto ny mibatisa rehefa koa malala de tsy afa-tsy akory fa lay fahasoavan'Andriamanitra nomen'Andriamanitra maimaimpona tamin'olany Jesosy Kristy tompo ka raisitsika maimaimpona amin'ny alalan'ny sakramentany batisa azavainy zany mba tsy eritreretantsika manao hoe ny zaza ingetsy tsy manana anjara amin'Andriamanitra na tsy mbola afaka miresaka amin'Andriamanitra tsy iry afaka malala eto de afaka miresaka amin'Andriamanitra ny zaza Samuela zaza hoy tsika manao hoe ny batisa kristianina de tsy batisa nataony Jaona mpanao batisa akory ny batisany Jaona mpanao batisa de batisa natao an'ny jiosy mba hahatonga ny jiosy hiverina ao amin'ny fanekena ny fanaovana tamin'ny Abrahama ny batisan'ny Jaona mpanao batisa de batisan'ny fibebahana fahatsiarova tena ny jiosy fo niala tamin'ny didin'Andriamanitra zay nambarany tamin'ny Mosesy tamin'ilay faneken'ny Mosesy ka dia izay rehetra niverina tamin'io faneken'ny Mosesy io tamin'ilay fanarahan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama dia atao batisa izy fa ny batisa kristianina tsy zay ihany ny batisa kristianina de fandraisana ny fanomezana ataon'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana raha ohatra ka ny batisany Jaona no averintsika de tsy zay ny batisa kristianina Jesosy aza nge mbola nataony Jaona batisa Jesosy aza mbola nataony Jaona batisa ny batisany Jaona mpanao batisa tsy amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanamasina tsia ko ny zanaka aza mbola nataony batisa mbola tsy amin'ny anarany ray sy zanaka sy ny fanamasina ny batisany Jaona fa tena batisa ny testamenta taloha Jaona mpanao batisa de mbola ao anatin'ny testamenta taloha ny testamenta avao de manompoka eo amin'ny Jesosy no zany dia ny batisa kristianina de mitodika amin'ny fahafatesan'ny Kristy tao amin'ny hazo fijaliana Romanina toko fahatelo zay rehetra natao batisa tamin'ny Kristy na iza de natao batisa tamin'ny fahafatesany niagana levina tamin'ny Jesosy tamin'ny batisa isika ary niagana jangana tamin'ny dianantsika amin'ny fiainam-baovao ny batisa zany rehefa malala de tsy inona tsy akory fa fandraisana ny fahasoavana izay tsy niankina tamin'ny olona mihitsy tsy niankina tamin'ny taonan'ny olona
fa raha miankina amitaona ny olona ny batisa de tsy fahasoavana intsony ny fahasoavana be de be inge ny olona be taony fa tsy voatery atakatra an'Andriamanitra. Misy olona 50 taona 80 taona 70 taona io zao ely efa lehibe fa tsy nitenena an'Andriamanitra mihitsy fa tsy hoe rehefa be taona ka afaka miresaka mahana fahazavan-tsaina de afaka miresaka amin'Andriamanitra de afaka iresaka amin'ny Andriamanitra. Tsy a Andriamanitra no mifidy izay tiany horesahana. Andriamanitra no mifidy izay tiany ampitana hafatra. Eto de Samuela no mifidy zaza. Ary tsy Andriamanitra ry havako malala Andriamanitra raha ferany taona izy. Raha ohatra ka tsy afaka miresaka amin'ny zaza Andriamanitra de tsy Andriamanitra izy. Fa ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra de afaka miresaka amin'ny zava-boariny rehetra izy. Na zaza kely vo any am-boka azy io de efa tenen'ny tompo tamin'ny Jeremia mpaminamana hoe mbola tany am-boka ange ianao de efa fantatra hoe. Ary eto Samuela zaza de resahan'Andriamanitra. Tsy misy ara tenen'Andriamanitra manao hoe misy mazava. Tafidrivotra raha ny tenenan'i Jesosy hoe mitsara de nitsara. Koa iresaka amin'ny zaza ny tsy ho hainy. Ain'Andriamanitra miresaka amin'io zaza io na iza na iza. Noho zany ny adiditsika ry havako malala de ny mitondra ny zanantsika ho eo amin'Andriamanitra tahaka ny nataon'ny Samuela, tahaka ny nataon'ny Ely tamin'ny Samuela. Ny nataon'ny Ely tamin'ny Samuela de zao tsy niteny tamin'Andriamanitra izy manao hoe za ry Andriamanitra iresahana fa aloha zany iresaka amin'ny Samuela. Tsia fa hoy Ely manao hoe Andriamanitra ny manana fahefana de zao izy no miresaka amin'izay tiany resahana de miteneny ianao Andriamanitra amin'ny fombanao amin'io zaza io de niteny tamin'ny Samuela Andriamanitra. Evako malala raha itsika mieritreritra mandrakariva misalasala ny amin'ny ka ny zazakely ve 3 taona 2 taona 3 volana de atao batisa fa maninona atao batisa sady fa ngahy mahay mibebaka fa ngahy nanota tsy zany evako malala tsy zany mihitsy. Hoeto amin'Andriamanitra ny zanakao de ny mbola zaza trotro izy ataovy batisa izy de ny mbola zaza tahaka ny tenenan'ny Ely manao hoe hoenty de mitenena aminy hoe tompo otiany zaza de mitenena aminy ianao de avako malalo. Ny batisa de fandraisana izay marina loatra fa ny batisa de midika koa fibebahana fa ho avy ny fotoan'andro nge anamafisan'io zaza io ny fanolorana izay nataonao ray aman-dreniny taminy. Mbola misy ny confirmation na ny fandraisana fanasan'ny tompo zay anamafisany lay antso zay nentinao taminy. Fa izao adidinao ray aman-dreny mihitsy tahaka ny tondran'ny Samuela, tahaka ny tondran'ny Ely ny Samuela dia manana adidy isika. Soratana any amin'ny état civil ary ny zaza. Soratana any amin'ny fanjakana voateraka herinandro de fa soratana hoe ity zaza ity de teraka atao be filatanana tamin'ny alarobia zao tamin'ny 6 maraina teo anatrehan'ny sage-femme teo anatrehan'ny mpanoratra ny soram-piankonana tamin'izao de malagasy sy ny sisa rehetra voateraka herinandro. Ko soratana amin'ny fanjakan'Andriamanitra entina ho an'Andriamanitra koa maninona no andrasana 20 taona 20 taona fa maninona no andrasana nyzany fa nga ny zaza ka mahafantatra nga mahira-pirenena malagasy izy raha ray volana nga mahafantatra miteny malagasy akory izy raha ray volana fa maninona ny tonga de soratana ao boky mpanjakana. Fa nahoana no fanjakan'Andriamanitra indray no ampiandrasitsika fa nga zay rehetra fantatra zay rehetra ataotsika amin'io zanakitsika io fantany avokoa nga izy malala vaksiny nga izy malala miteny mangatsika nga izy malala hoe zao ny sakafo sahaza fa itsika ray aman-dreny ny mahafantatra hoe zao ny tokony atao aminy de ataotsika aminy zany tahaka izany koa mibatisa. Misy zavatra adidinao ray aman-dreny mihitsy ny mitondra azy. Tsy voatery ho fantany daholo ny zavatra atao aminy, tsy voatery ho voazava daholo ny zavatra atao aminy fa ataonao zany satria fantatrao fa mahasoa azy ary fantatrao fa adidinao. Ary zay no nahavoan'ny Ely eto natokan'Andriamanitra tezitra tamin'ny Ely de izao tsy nitaizan-janany izy. Ely nge tsy nitaizan-janany io mpisorona izy nefa tsy nitaizan-janany, tsy nanabean-janany izy, tsy nanao zay tokony atao akory azy tamin'ny zanany. Afako malalo zava-dehibe ny batisa ny fibebahana fa izao tsy adinontsika mihitsy tokoa zany zay rehetra natao batisa tokony hibebaka fa ny batisa tsy fahatserovana izay nataontsika tsy fanindraindrana ny tenantsika hoe za ange Andriamanitra efa mibebaka, za Andriamanitra efa nifona ny fahadianina zany zava-dehibe zany fa tsy noho zany mihitsy ny batisa tsy noho zany fa matoa anao afaka nanao an'izany de efa niasan'ny fanamasina tao anatinao. Noho zany tsy zany no indraindrana ry afako malala. Ny tsarotsika ao anatrehan'Andriamanitra tsy zay nataontsika ao an'Andriamanitra rehefa atao batisa
tsy hoe tonga eo any alohan'ny altara ndray aman-dreny nitondra ny zanany sakramenta ny batisa de zay nataony no tsaronao hoe zangy andriamanitra efa mipepaka na zay tsy nataony ko hoe inona koa moa ty za tsy mpanao adidy amin'ny fiangonana za tsy mpivavaka tokantranonay vady ary tsy milama tsy zay nataonao sy zay tsy nataonao ntsaronao ry avako malala zay nataon'andriamanitra ho anao zay nataon'andriamanitra ho an'io zazy io zay nitsarona eo amin'ny batisa ino nataon'andriamanitra ho an'ilay zaza ino nataon'andriamanitra ho anao matiny zanany nisy oronao atao amin'ny azy fijaliana tianao izy tia nanganana ho zanany izy no zany de zao raiso zany amin'ny fomba ny andriamanitra zava-panangy empatisa ny fanahy ao anatinao rehefa aveo ny miara-milaza amin'ny fanamasina na ny fanamasina ao anatinao ny miara-milaza amin'ny fanahinao romanina toko favalo fa zanak'andriamanitra revako malala takatrao zany fa kay andriamanitra afaka miresaka misokatso taona rehetra na iza na izy na zazy io na lehibe io zay mandriamanitra n'andriamanitra afaka miresaka amin'ny zavaboary ny andriamanitra mahatonga n'io zavaboary io mitombo de satria eo andriamanitra noho zany revako malala manana adidy isika aza mieritreritra manao hoe zanako tabatabany ampiangolona fotsiny anelingela sy ny sisa rehetra eto ry afako malala o amin'andriamanitra fa afaka miresaka amin'ny andriamanitra ianao mety tsy afaka miresaka amin'andriamanitra tsy afaka miresaka amin'ny zaza mahazaza azy fa andriamanitra kosa afaka miresaka amin'ny zaza fa ny faharoa sady farandriavana izay asehony ity soratra masina toam-pilatanantsika ity de ny adidiny ray aman-dreny ny adidiny ely efa natsidikitsika teo fa hoe natezitr'andriamanitra tamin'ny ely a de ny tsy fahalavorariany fitezaniny taranany tsy nitaizy ely na niny zanakely nanao zavatra tsy mety ny zanakely nitsabaka ny asany rainy tamin'ny zavatra tsy tokony atao momba ny fisoronana nanao tsy fahamarinana momba ny fisoronana na zanakely de tezitr'andriamanitra satria ny zanakely de tsy voakolokolo arak'izay mety ho ny andrasan'andriamanitra azy tamin'ny ely de ho ny tompony te manao hoe antezitra amin'ny zanakely ay satria nahatonga ozona ho an'ny tenany izy avako malala zava-dehibe mahasarotiny n'andriamanitra mihitsy ny zanaky ny mpanompon'andriamanitra ny zanaky ny mpanompon'andriamanitra tao amin'andriamanitra hitaizan-janantsika isika adiditsika zany ry havako adidin'ny kristianina ny mitaizany taranany ho amin'ny fahamasinan'andriamanitra sarotiny amin'izany izy hitatsika fa zay ngeny voady ho an'izay rehetra atao mariazy de ny fanontaniana fahatelo ao amin'natrehan'ny altara de mametra-panontanian'andriamanitra mametra-panontaniana fiangonana manao hoe ianareo ve hitaizany zanakareo araka ny soratra masina de mamaliny hoe an'izay de mitaizany zanakay mba ho tonga kristiana ny zanaky ny kristianina de tokony ho kristiana reafako malala tonga anao eo anatrehan'andriamanitra fe ny zanakao sanatria ny vava am'izao andro zao de fatatsika ny fahasarotany fitezana nytitentsika amle pastera tena tsy ianao mantsy ny mitaiza fa hitanao nge ny fahorin'ny ekizy mahafoloa nge ny ekizy zao ny ekizy zao efa voataizany fahafahana mera-panontaniana zany andriamanitra any nalazainy tsy misy akory nge na zay ny am'izao andro zao fa de mbola ino ihany misy andriamanitra ny zavatra nampianarana tany an-tsekoly de ny lalànany évolution ny lalànany zay ny nampianarana tany an-tsekoly eny tokoa zany mampianarina azy fa anjaranao ny mampianatra azy ny zava-panahy tsy diso akory nge ianao raha ohatra ka metimety ety ahoana moa zany andriamanitra vitako ve sa tsy vitako eny tokoa olombelona ianao de zay no ilana ny fibebahana ilana ny fankatahana amin'andriamanitra sao de misy zavatra tsy vitako re andriamanitra tamin'ny janako ary io mamarina ny tenin'ny Freud mandrakariva manao hoe raha voaresaka pédagogie sy fanabeazana ndresahana ozy de tena samy mety ho diso daholo tsika menakafy zany ema samy eny ampanaovana eny daholo fa samy mahita hoe ohatran'nisy tsy lety kely ohatran'nisy banka mazavy zany no zany revako malala ny zava-dehibe moa tsy ny hoe hanometsiny andrahanina na rahanina ny soratra masina fa amperitreritra anao manao hoe manana adidy isika ray aman-dreny hitaizanjanatsika ahatonga azy afaka hiresaka amin'andriamanitra tezaitsika ny zanatsika mba afaka hiresaka amin'andriamanitra homanitsika ny sainam-panahiny hanana fifandraisana amin'andriamanitra mba hahatonga ny tenin'andriamanitra ho repairana ho maridalana ho an'ny fiainany any aoriana rehetra iray aman-dreny io tian'andriamanitra ianao itokisan'andriamanitra ianao de omeny zanaka omeny taranaka omeny havana fa izao de zao izy reny amin'ny fahatahorana an'andriamanitra
ivavaka ary sika riavako. Tompo misaotra anao zahay fa Andriamanitra fitiavana ianao, tsy manavaka na izy ianao afaka miresaka amin'ny olona rehetra ianao. De meteza Tompo hiteny aminay, ampahery anay, ary jereo ny tokantranonay, jereo ny zanakay, ataovy mahay miresaka aminao. Mamindrafo aminay ray aman-dreny raha tsy naintahizy zahay, raha mitavozavozy zahay, fa mivavaka izay ho an'ny zanakay, ho an'ny taranakay, ho an'ny fianakavinay. Aokanana fifandraisana aminao Andriamanitra. Ome fahendrena tahaka ny fahendren'ny Samoela ny zanakay, ny taranakay. Ataovy ho reharehanao, ataovy fifaliana ray aman-dreny, ataovy reharehan'ny tanindrazanay. Jereo ny taranaky ny malagasy rehetra. Ao ny atrika BEPC, zay efa niomana mafy manomboka amin'ny alatsinainy ity, de trotronay ambavaka Jesosy ho afaka soamatsara, ho tahinao ny fandaminana maro samihafa ary hitoetra amin'ny fikarakarana rehetra ianao. De tahio Jesosy ny fiainanay eo mba ny fahasoavanao hatrany. Amen.